Ireo vaovao ara-kultoraly kosa no amara-paranantsika ny fampahalalam-baovao hoskafana amin'ny fomba ofisialy ny zoma ho avy izao ny foibe nasionaly ny trano kultoraly malagasy izay fitoerana ahafahana mijery ny voka-pikarohana nataon'ireo manampaizana malagasy sy ny momba ny kolotsaina malagasy ihany koa satria miparitaka any amin'ny hatrany amin'ny faritany moa ny fikambanana trano kultoraly malagasy dia isy araka izany ny fandraisana anjara an'ireo avy any amin'ny faritra amin'ny fanokafana ny foibe nasionaly. Ny foibe nasionaly no sokatra amin'izao fotoana fa ny trano kultoraly malagasy dia efa misy manerana ny Madagasikara zany hoe manerana ny faritra zany dia efa misy ny trano kultoraly malagasy ka amin'ity zany ny sokatra ny foibe nasionaly izay toerana anankiray hitrandrahana ny fomba mampanao malagasy, ny fomba mampahendrena malagasy sy maneran-tany. Ny zavatra hita ao amin'izany foibe nasionaly zay dia hita daholo zany ireo sehatra maro samihafa efa nolalovan'ny trano kultoraly malagasy toy ny fomba malagasy zany hita ao ihany koa ireo fikarohana izay efa vitan'ireo ray aman-dreny teo aloha sy ny mpikambana ny trano kultoraly malagasy rehetra. Ny mpikambana eo anivon'ny trano kultoraly malagasy zany any amin'ny faritany dia ho avy avokoa izy ireo, zany hoe maro zany ny faritany ohatrany hoe Mahajanga, Antsirabe, Toamasina, Fianaratsoa sy ireo faritra hafa dia ho avy eto Antananarivo avokoa izy ireo apranty ny zava-misy any amin'izany faritra misy azy izany. Ny trano kultoraly malagasy moa amaha manerana ny nosy azy dia maro ihany koa ireo mpikambana hitondra ny fikarohana vitan'izy ireo avy any aminy.